atolotry ny Radio Don Bosco ho anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fanjakany nosoratan'ny Vanginirina Francia, ho lalaovin'ny Oly, Fredline, Iary, ny Ravo, miaraka amin'ny Rakoto, Faly, Bruno. Nandrafeo sy Nana Tontosa, Tovorazana Mamonjy. Vonjeo atay avy ato pandriny tena nanofy marina lasa tsy afaka ao an-tsaiko ny zava-niseho iny marina tena lasa nofoko foana nefa de 10 taona lasa izay tsy mety adiniko mihitsy oay marina efa amin'ny ora sasany zao aloha io manandeha anatra sao tary eto ndraika efa keliko manko sisa de vakansy zao ifidy toerana anaovana vakansy indray aloha zaniko ny talera teo ny miantoko zay toerana tianay nahazo larina 5 voalohany ale apetrany io mihitsy ny toerana sy ny tanànako tsara kosa zany nianatra indray androany famonjy any eny amin'ny hopitaly indray efa ofeny zay narariny izay tsy mety sitrana mihitsy sady tena kivy mihitsy amijero ny fahasalamany zany tokoa mahagaga izy de mpitsabolona sy mpamany olan'ny hafa nefa tsy mahavita ny tenany tsy mahavonjy ny tenany aleoany inga amin'izay aso taraiky eto Nadia raiso ty vady saripity de iambozony anampy anao iny ray androany tsy mino antony ary neny fantatro tsara angam zany fantatro tsara zany raiso de ampirimy fahamonjy anao iny raiso kany aloha androany ary faharoa manaraka zany tsy nety mihitsy ny le dokotera ny angaviako voararany lalàna hono izy marina ny azy mpamonjy aina izy fa tsy mpamono olonako ka mijaly be loatra ny mangirofiry efa ela minkavy anao re ataovy alefa so andeha neny efa impiry any efa niteny taminao fa tsy vitako zany andraso ny lahatra avy any ambony tena tsy vitako tsony ampio andeha tsy misy hevitra tsony ny amiko lany fotsiny ny vola sy ny fotoana mijaly mijaly za koa any mba tena ontsa mijery anao ry neny ampio andeha raha tena malahelo ahy ianao vetivety eny de ho vity zany tsy teanao an'izao saingy sao moa ny safidinao ry neny te ataoko raiso le ondana tapeno mafy zay Bonjour Guy. Taraiky be anao androany ka mbola nanao livraison de ahoana la inona le momba atsika roa fa inona ndray de raha fantatro zaka amin'izany de ahoana zany resaka zaka zany efa milaminy efa nalamiko ny momba azy aza matahotra ianao ary akoatran'izay
amin'ireto misy tanana tena mahafinaritra be. Izany mba tianao? Andraso hoe ty zao no ohatrany mahafinaritra mitokana sady milamina no mangina. Any zany sa ianao tsy manantena ny azo ny larana dimy voalohany eo ampianarana? Azo tsika io hoe na ireny ala tahaka be reny aza ve dia ho verimainy Zahay mihitsy za amin'io bany tsy mianatra akory. Miesona aloha ny profy ary andeha hetsika fa retongentany. Andahory tena miditrako sy ny tsy fahaizako mankatoy ihany mantsy no nahatonga ny samy mahazoko kofaty tahak'izay izy mbola teo. De tsy mety adiniko iny zava-nitranga iny ihany ka lasa azoko no foana iny fotoana iny. Toerana misy rano aloha faty ahy zany ihany nahatonga ny samy mahofatiko. Latsaka tao anaty rano rehefa nilalana nitsika io namonjy ahy samy tafakatra somatsara ary izy kosa nilentika ka maty tao. Ndray dia noho izaho mafy loha tsy azo ny rarana no nahatonga an'izany. Tokony anaraka fitsaboana an'izany angamba ahy. Isak'izay mietreritra an'izany dia kivy mila ho lasa adala mihitsy. Oloha hianatra ka azy efa reto amin'ny tableau reto ny toerana lehan'ireo ankizy azo maro-pakasitrahana. Ity trano sy toeran'ity zany kosa tsara. Raha 3 no mifidy an'io amin'ny 5 dia ho laniny makany. Mino fa tsy maintsy ho laniny be sy maro io toeran'io satria tsara na dia ny fifazako maraina be sy ny fatoriako alimbe kosa aza ve dia tsy azoko larany iray amin'ireo 5 voalohany dia ho sanatry dia tsisy valiny ve ny ezaka ataoko Vita amin'ny fanadinana farany ano ny aretan'ny neny. Maty izy tapabolana lasa izay. Raha noto kosa aloha mino fa fahako mahazo loka vakansa na mpiantso araha teo ny talia. Ankizy vaovao indray izany zao ny fankahitaniko. Anaiky sately mantsy ny sekolinay ka zarazara iny ireo ankizy nahazo loka mandeha vakansa. Afangarongarony. Dia ho iteo ny toy fa alalo hiditra ka. Tena faly be anisan'ireo nahazo laharana 5 voalohany ana dia tsy nahavita examen farany aza. Ireo fitambarany notiko teo aloha rehetra nazahoako loka. Dia tonga dia hifidy le trano tiako 3 andro alohany aingana hono dia miantso ny talia hoe aiza ny toerana le. Allô, Guillaume? Vita ve ny aferana mpanovina anao Ny anao koa zany foana ka ambony noho ny rehetra izay dia inona ny toyany? Hitanao afaka tafiditra ary ianao nanahoana? Mazava ho azy fa nanjofaka amin'ny fraude. Za zao vao avy any. Ay, ary zaka ve mba niantso anao hoe tsy mandray findray mihitsy ane izy mesazy iry foana. Nalefanao lavitra be anga izy. Afera fivelan'ny faritra angamba ny nataony. Vita ny fanarahanay olona dia samy lasa amin'ny lalany. Sady avelo any izy maniringelina amin'ny fiarahantsika roa. Andraso aloha tapo kely fa misy SMS tonga ny finday io. Izaho koa ny ary tia mandefa SMS ty. Taly. Ndray tena any amin'le trano vidinay mihitsy ny lany. Tsara kosa zany
mialokaloka aloha inona zato anara-tanàna mbo tsy eno zay zany. Allo? Any mbo tsy eno zany ay miomana fa mandalo makanao any amin'ny valora tsy diso eny ary io fa misy SMS avezy izany avy avy any amin'ny tale any Ambotseno ny toerana anaovana fakan-drivotra amin'ity ho an'izay nahazo laharana 5 voalohany. Ambotseno no anarany. Andeha hanamboatra ny entako aloko. Inona kosa ny zavatra latsaka izany? Way, ilay vato sarobidany neny. Tsy mamembosina ny tiaka. Aleo edika any atsofoko ato anaty entanato. Zay. Tonga fa aiza mo zao le toerany. Raha tsy diso aty le trano. Tena ty le trano ka. Ary misy vehivavy mijanona eo am-bavahady io Ndaso natonako eny. Manahoana ianao? Manahoana tompoko? Ato ve no Ambotseno Villa Joseph? Raha ny fahitako azy dia izy tokoa. Gabriel aloha nanarako Nadia, anisan'ireo mpianatra voafidy. Za koa torako zaniko. Ka ndao hiditra ariko. Ohatra tena rafesina be zany vavahady zany Efa ela tsy nisy olona angambe Ndray saingy ny ato trano kosa aloha tena tsara sady malalaka Andao ary samy mifidy ny efitra misy azy avy Ary to tsy ampy roa asika Eno tokony hotelo mbola taraka any angamba ry zareo ko Zavatra anisan'ny tsy tiako aminao indrindra zao adiny ray efa teto ny andro ianao teo. Azafady re. Zao miampy ny fri an-taksi ny andro teto. Omeo ny vola voarainao any anapiako ny fri. Andraso ary aloha re hiakatra andao amin'izay Sofia any amin'ny Villa Joseph Ambotseno no aterina. Gabriel sahady ve zany atao amin'ny efitra ity zany nefa izy ny anavaritra fa zany any atsimo sa kosa efa tonga ato reo sasany to tsy misy olona akory manahoana dia lantro zany atairako marina manahoana ianao ary taizany nalalano ny anarako tianano anarako eniko teo ny resakaos Gabriel mbola nisahirana nandamina tato dia tsy nidiny eny taty ve ny resaka tany ivelany anako be amin'ilay malalaka ato nizay fa tonga ny namanareo jereo reo mijanona eo velan'ireo andeha hidina aloha hamonjy andry zareo ay Gabriel inona mahavarinanao eo amin'ny famantaranandro io mba hafa koa ty famantaranandro ty zany efa tena tolo de tolo ary tsy mandeha izy zany janona mirombe folo tsy mbola nahita toy ity mihitsy tany amin'ny antikera azy tena tsara tiako ampandeha aminy ty mahay manamboatra ny tony mantsy tena mahavarina tokoa hitako misy sarim-behivavy tsara io anatin'io zany io mihitsy anie nijereko teo ary no iveriko nahakaina natory anie ianao ny resaka tamin'ity nahaka
Andre tiana izy ao ambony ao iziko anisan'ny miaraka amintsika tokoa izy. Aiza daoly reto fa tonga ny namantsika manao na daoly izy modelina de za kosa ny dia manahoana za ndray ny Gabriela de izy kosa ny Nadia ay faly mahafantatra anareo efa iranka nareo ny tonga zay koa faly mahafantatra anareo efa adiny ray eo zay natongavanay tetiko ay ve ka iza ny efitra mbola tsy misy olona mba hidiranay ary ka ao ambony ao malalaka be afaka mifidy tsara koa ny anareo ao tsara kosa zany ko andao Rogia. Odry fa hiakatra nino eo Gabriela ampandeha an'ity ary Nadia tay marina tena voatsindrona amin'ny tanako dray tokony tsy mikitika an'io ianao Gabriela hoe jereko tena tataka ny tanako jere andao any amiko any ambony misy boaty farmasia ao amiko ao ndaso kely aloha ndaso tsy tanao zany nandeha ilay famantaranandro vity Nadia masaka ny sakafotsika ifandimy sika mikarakara sakafo sika sianao androany mahandro de rapitso indray de igisy atel aleo misy zay no atao andao ary taterina hidina any amin'ny trano fisakafoana ny reto aza misahirana ianao ry Nadia zany no ikarakara sakafo tatero hidina ny vitanareo reto aloha misaotra ry Tina de andao ary sakafo aminay manaraka angamba azo to mahazo tomana daoly ary tompoko misaotra fa zao marina rehefa tsy afaka manao Tina de mba mifandimy sika mikarakara ny sakafotsika iza Tina ary mbola tsy nahita an'izany ahatra amina tonga avako teto eno na za koa ny aza ka ao ambony ao izy ko za koa aloha mbola tsy nahita Nadia no miresaka amin'ny fonako efa niantso azy hidiny sakafo miaraka amintsika fa tsy nety iziko matohatra olona kosa angako mahazo to daoly ary misaotra efa vity sakafotsika fa mba alaivo kely ny desera nentsika ary adelina eny tompoko manasa nareo andray kely fa ino ndreto elako ny tobandy doto ravina maina letsy zafady tsy mety aminay kosa reny ary indriro Nadia misaotra ka ary zany tsy naniraka anao hialan'ny latabatra ka vizaka sady ny andro alina de alina fa mazotona reo za koa toraka zany ka tafandrimazo daoly nareo reto avelao koa andeha zay tsy tamany fa hoana efa tsara pirina vereo entany andray zany kosa ve de antaniny fa vita de ahoana move na fonao zaka ary adelina zany solony to tsy mamaly mbola misalasala ihany eny na de fa nangalaranareo sy lery azy le feriko zany isika aloha zao no eto zay ihany andao hiakatra ka misy mivezivezy ao ambony eo zany zany angamba le Tina fa maninona mandendeha amin'ity andro am'raika amby folo sasany alina sako raso aloha hiakatra amin'ny seza hoe ho jereko maka seza raiko ianao raha hijery ao ary misy toerana malalaka kay atao ambony tafo ato eno
tsy mahita toro mihitsy aho zany. Mbola manavoatrano atoriana koa ngamba. Misy manokatra amin'ny varavarako. Neny, manofy aho? Tsy manonofy akory ianao ry Nadia. Hafahafa izy zany. Toa matahotra ka mandehany ianao mandehany. Arabaina rehetra tonga eto amin'ny fanjakan'ny avelo e. Inona tsara hoe izy ho faty aminareo mitandrema. Neny mandehany ianao. Mandehany aho Fa maninona ianao e? Tsy hitanao ve izy teo ry Tina? Ninona zany? Le niresaka tamiko teo. Fa misy ina ry Nadia. Henoko ianao toa miantsoantso mafy be anie. Tsy ino ahy ianao ry Gabriela raha ilazako marina. La zao fa vonona iananao ary Nadia. Misy ino? Tsy mbola nikipana toromasoko. De tonga teto ny reniko efa maty niresaka tamiko. Zany ve? Fa oma efa ela ngano maty izy ka. Voaingana ka. Maty tampoka anga izy Nadia. Ka narary nandritra ny fotoana naharitra izy. Ny zavatra nilazainy ny tena nampatahotra ary Gabriela. Hoe ahoana ry Nadia? Hoe izy ho fato ny amintsika. Akoatran'izay ho de naheno olona hafa niresaka taminao koa any teo e. Otry ka itiana ingo fangatsy mifanena teo ambaravarana teo nareo. Tsy nisy olona hafa fa tsy ianao rery no teo Nadia, ianao rery ihany hoa. Zany ve? Mandinika mafy Gabriel. Atala ngamba amin'ny fiheverany aho. Gabriel. Ahoana izay Nadia? Afaka mijany eto amiko eto ve ianao mandra-parain'ny andro e mba hanio alina fotsiny? Tsy maninona mihitsy e. Eto amin'ny seza lava eto anao tory andraso aloha haka ny lambako ary. Lasa mangetaeta be amin'ity fofony ity zavatra fonao ity korgia. Tsy olana zany fa mandehana misotro rano ianao e. Ndeha ho any an-dakozia misotro rano ka. Iza otry to tsy misy olona akory. Nadia ve le teo? Zany efa tena naheno olona mihitsy. Andraso hoe arahako. Otray izy nidina nitohatra any ambany any iny. Ikivy andraso arahako ihany e. Tena manao sangratsy mihitsy le Carla inga. Anina tena tokorotana ty koa. Way inona daholo reto zany. Way andraso hoe ty sary anaty kadra lehibe. Hay feno vovoka be koa izy zany. Ary taiza moa no nahitako sary mitovy amin'ity. Ay le sarim-behivavy eo amin'ny famantaranandro lehibe ka ity. Le famantaranandro lehibe eo amin'ny efitrano voahiditra. Tena mitovy amin'ity mihitsy ka. Adèle. Izy zany. Mitoy marina. Latsaka hatramin'le kadra tetỳ an-tanako. Oay tena vaky ny paritaka ty. Andriamanitra. Adèle tonga soa aty aminay. Izy zany e. Ianao ve zany Rigia? Aza manao sangratsy io moa e. Mivoa ianao anatin'ny tapis be io ka. Inona nataonao mifonofono ao? Lanitro. To tsy misy ninina akory ato. Ary tapis feno rà. Vonjeo e. Vonjeo. Vandravandra fotsiny tsy mety mahita tory a. Gabriela koa azy tia mivadibadika sy tsempidratsoko. Manofy ratsoko ngamba izy io. To Sam. I Sam ve io e?
Mifona letsy a. Inona ny tiany lalazaina amin'izany e? Ahoana? Tsy azoko. Amorombe folora alina ny inona e? Tena manofo ratsy Gabriel, ary maheno feo miantso vonjeo koa. Fa inona ny ataonao aty? Tony sombainao ny sary? Fa izy ianao? Tina? Ay, ianao ny tiana alina zay ny Nadia. Raiso ny tanako fa tsy afaka ato ahy e. Io e mparaiso kely anke ny tanako e. Tsy afaka mandray ny tananao a. Maratra sy marary izy ireo. Misaotra anao ahy e. Sofa nisy anao anafaka ato amin'ity aiziny ity. De ianao zany misy olo indray. Maninona tsara hoe ny teninao? Inona no ataonao aty le Adila? Aty ve ny lakozia fangalana rano e? Igy? Raiso ahy alato e. Ary nakaizy Tina teo? Tina? Tsy nisy afa-tsy anao reriny teo ry Adila. Zany ve? Sy mahazo anareo mihinan-kavy ato e. Mandalo ny trano Nadia zao nisy ny antsoantso be koa ny tao. Saingy ny feonao neniko de ianao aloha no ambony tsy maintsy ny vonjeko. Misaotra arikina de izay ihany aza. Inona ndray zany? Le famantaranandro ambany zany e. Sam! Gabriela, fa manino ianao? Nadia, fa inona lena nimy be teo e? Le famantaranandro ambany. De amin'ny firy zany, amin'ny firy? Amin'ny 12 alina. Ary ny antso hoe Sam ianao ne teo e. De hoe amin'ny 12 alina koa. Zany foana naverimberinao teo. Fa iza le Sam ary Gabriela? Sam. De inona le amin'ny 12 alina? Sam na Samy e. Rahalahiko zany e. Indrisy ry Nadia, no za ihany na tonga sofateny e. Ny amin'ny 12 alina tia nolazainy indray. Tena tsy fantatro ny dikany ry Nadia. Tantarao e. Afaka mihaino anao ary Gabriela raha toa ka misy zavatra tianao ambara. Omaivana kokoa mantsy ianao raha mifampizara amiko ny alahelonao. Eny ry Nadia, ka eno tsara ha. Toy izao ny zava-mitranga teo aminay ka eno ary. Misy zavatra hafahafa ve ty trano ty e? Zany mihitsy e. Nilaza anao tao fa tsy nahita ny Tina. Feo ndelangy no eniko ny antso aty e. De hitanao rehefa tonga tato ambany tato de nitsapaiko le tapis. De ohatran'ny hoe nisy olona zany ny fony tao. De no nisavaiko ilay izy de tsy nisy indray. Rano tao, raha efa maina. Ary tsy hita le lehilahy ny antso teo e. Tsy milamina zany e. Mila tapierinanga na vakansy ato. De izay le tantaranay ry Nadia. Tena mitady ho lasa adala mihitsy mieritreritra an'izany. Manameloka ny tenako foana e. Loza taka ny loza rehetra nanjoan'ny Samira lanao ry Gabriela. Aza manamelo tena amin'izany ianao e. Fa misy zavatra ohatran'ny manetikitika ny saiko fotsiny Hoe ahoana ry Nadia? Tsy fifandrifiany zavatra na teto antsika rehetra e. Fa ohatran'ny misy zavatra mampiray antsika eto. Tsy azoko. Misy zavatra fantatrao anga. Ka momba sy ianao zany ohatra. Tsy tsara mijanona eleto e. Mila mody sika de mbola tsy misy maty. Tsy ny salasala ny tantarany momba rehetra ry Nadia. Efa tsy ny hafahafa koa ka
tokony tsy hafahafa koa ianao vonona ihainy mombanao rehetra eny ary toy izao ary ny amiko fa enoy tena mahabetreta tokoa zany na dia ka raha ianao no mitsara dia ahoana meloka ve na dia tsy meloka velively ianao nakay zany lakile teto ry Adelina lakile ino zany fa lakile an'ty armoire ty tena tsy fantatro zany teo ihany izy teo marina ve fa tsy misangy ratsy ampitony fanaonareo sy zaka ianao ry Adelina zany tsy teorgy hita masonao tsara angamba fa tsy misy eto ato nefa netana dia ahoana inona no atao tsotra vatsiko ty hitanao tsy misy nininona tsony ato ahoana zao gia tena tsy fantatro mariny ay tsy anaiky mora foana ny am'izany isava ny trano retytsika ndao vita ve ny entanao na dia vita fa andao efa ho adiva araina koa ny androko tsy mila miteny fa tonga de lasa vao ny trano aingana ianao marina tena tsy mety mivoty fa maninona na dia ianao anaovako azo mafibeko tena tsy mivoty koa ty fa ahoana bravo tonga tsy miaraba lasa tsy anao veloma ho namantezitra fa ho aiza nitsoko tianareo nangalatra fa inona ny dikan'izao rokia no idinila amin'inona ny trano za zao no manontany meo alo savaiko ny entana satria tsy hitany zavatro savao zay tianao savaina rehetra avy eo andeha aleto zay zany mihitsiko mba meo aty aloha ny lakile zany tompony lakile ny aza mba very angany anao Adelina savao reo eo ary tena tsy misy ao re velao lisy fa trano efa tsy vo io vao maika koa mahatsara zavatra zany zany hoe tsy lavitra ato ny vola be ako zay veritsita toy izy ny fisavana mandidy anareo roa nampy anaikaroka ny volako fa ratsy zany ratsy zany de inona alahona ny lany zay zany bala ray sisa lesiny ato anatiny ty misy manao belo eo lisany andray tena tsy olay ianao rokia voalazanao hoe tsy olay efatry ny ela mpamono olona koa angany fa tsy tisakosy ty ve zany tadiavinao zany tena io mihitsy ny maharomitra io iza taminareo no nametraka azy teto iza ao tsy misy teny meo ao eo Adelina ity ary sokafy angany zay reo dolo ny vola tsy nisy nanalana ary andao am'izay ry aloha hiakatra tena lasa zarovitsika ny diny ato de inona no atao na dia tena tsy fantatro idy ato zany sikako manahy mafy azy zany ary to tia indray le lakile ianao no nanafina azy gia tsy zao tsoroko eo aminao aloha ry Adelina fa tsy mahatoky anao mihitsy imbetsaka ny namadika ianao sy zaka gia na de efa nanaraka anao taty aza ve tsoroko anao fa tsy manaiky an'izao zaka raha fantan'izao itory ary ataonao ino ny kasineko iny se anampiarako ny ainao ty
Am'izay dia afaka miona somatsara ianao sy zaka any akoatra. Maninona tsara vergy. Sokafy tsara ny sofinao iaino azy. Bala roa ny tato ny ray ny tifirako any zaka. Rehefa vita ny lako azy maty somatsara izy. Ary ny ray farany dia ho an'izay miseho mazan-doha ka hoana. Andray, tsy vanina ianao Rogia. Te vitanao ve? Otoriko ianao ary tsy amelako raha tsy migatra. Efa fantatro fa mpamadika ianao Andray. Anaraka azy tsy hoelako ianao ry Adelina. Ao. Velona ao afa kenda be. Aiza. Manty Rogia. Mbola aiza ny azony ty. Nijanona teo amin'ny 12 indray le famataranandro amin'ny firy zao Nadia? Efa amin'ny 4 maraina. Inona mihitsy ary tsy mety amin'io famataranandro io andraso loha jereko ary misy zavatra mikalika ato ambadiky ny aiguille ato kosako. Oay, eny tokoa. Raso hoe inona ty? Ary karne kely ty zany tazomy aloha. Ndraso kely aloha regleko amin'izay hoe ty famataranandro ty aloha Zay fa nandeha tsara kosa le famataranandroko. Ary inona hono zato misoratra amin'ity karne ty? To misy soratra sy daty reto anaty karne to Tolo Gabriel. Hoe jerena. Io Zoma 527 Tity ana 520 taona. Nanambady an'i Roberto 570 taona. Mpanakarena sy niteraka. Tity ana tovavy avy be avy ao Ambotseheno. Tonga nanaraka an'i Roberto ny vady ara-dalàna izy roa. Ary efa fantany fa ho faty Roberto dia nanoratra ny fananany rehetra tamiko izy. Vahiny be ateto. Tsy nisy afa-tsy José no mpiasa teto aminay dia izay mivady. Maty Roberto dia izay sy José sisa no eto. Dia ahoana? Tapitra ny fitantaranako ahoana? Za miny fa mbola tsy mifarana ny tantara ary mety misy ifandraisany betsaka amin'izao zavatra izao Nahoana moa no tokony ho tapitra hatreo? Hatramin'ny natongavantsika teto dia tsy mbola hitako le hoe tiana dia anontany azy ako. Ao ambony ao isiko. Zany hoe ihany fa inona ary ny toean'ny tantara andraso hoe inona moa androany? Alakamisy 2 Oktobra. Ka androany alakamisy 524 Zoma 527 20 taona rapitso zany no miseho ny tantara. Tokony ho fantatra an'io le mystera Nadia. Ampio aingana ianao mba mieritreretra kosa Oka aloha dia inona le amin'ny 12 ora alina? Misy fandraisany daholo mantsy zany Nadia, tonga ny fotoana ilanao an'ilay vady sarobidy anaka. Iambozonany dia ho fantatrao ny toy ny tantara sy 10 taona lasa zay. Neny? Raha te ho tafavoaka ianao ry Nadia dia ataovy zay Nadia, mahita olona ve ianao izy zany? Ny feo aloha dia henoko tsara fa le miteny inge tsy hitako Nyreniko zany Ary ty koa aza misy lehilahy manatonako. Hitanao ve? Nadia, tsy mahita aho ary miteny izy hoe alohan'ny amin'ny 12 ora alina ny fivoahana. Aisa misy zoko zany, fantako tsara ny feoany. Andraso aloha alaiko le vato sarobidiny reniko iambozonako dia hita ny toyiny. Aingana avy ianao aingana Andraisany atairako. Fa manina atao ny efitraniko ato koa ianao ry Adèle. Anga tsy azoko atao ny miditra. Nahoana moa tsy azo atao Tsy fombanao mantsy mitsofoka atao aminay hatramin'ny nahatongavantsika tetiko. Marina izany. Samy te hamonjy ny tena tsikisika ry Nadia. Saingy tara loatra ny amiko. Ianao sisa ny miarova tena. Mitandrema ianao Tsy azoko ny tianao lazaina ry Adèle. Ary io akaikinao io anie ilay zavatra tadiaviko azonao mba omena avy io? Miala tsiny ary Nadia, tsy afaka mikasika an'io tsony Fa maninona andao anaraka ianao atoroko zavatra ao ambany ao ianao. Misy zavatra tsy mazava mihitsy atao amin'ity trano ity. Ianao no manaraka dia mbola miezo ny gia amin'ny amamona Andao ary
Izay ihany izy zany e. Hitarao io esoro io sarovaky sy tapi io. Avia pifa maika e. Tsy afaka ao Fa ahoana e? esoro reo fa ho fantatrao ny mariny. Fa ina koa ary ty solefanina amin'ny fomba be tiry Adèle. Sokafy de ho hitanao. Andriamanitro, Adèle, to fatinao ty kenda ankasine. Fa iza namona anao? Igy mitandrema fa mbola mona anareo koa izy a. Zay vao mazava amiko. Ay, efa avelo enao. Hitako ny tsy afaka nanampy atsony sy nandray zavatrako. Tena tsy fanina leky. Ndala fonjeo haingana i Gabriel haingana ianao. Aha, ary manantenao aiza raha matokely Nadia ty zany tomaika be. Avelao andefa zabananao ny lalako e. Hoaizy tsika andray de tavela ato dôly a. Ary iza moa le niresaka taminao teo e, tiana mba aseho aizy fa mbola tsy hitako ane. Miala lavitra ianao Rogia, lehilahy tsy fanina, mpamon'olona. Ahoana tsara? Mpamon'olona ianao e. Aiza zao i Adèle? Ty anaraka azy konga. Iny aray olo avance. Ay! Maty marina. Andray marina. Tena tsensina. Ary avity koa e. Avelao fa za stonina amin'ny foloko e. Gabriela, vonjeo. Azy miletika any koa ne Nadia zany. Gabriel, vonjeo aingana Nadia fa tadiavin'ny ovononao faty. Aingana ianao. Hatray Adèle fa aiza ianao zany? Ny feonao ne noeniko fa ianao to tsy hitako akory e. Nadia ihany no afaka mahita ny avelonay e. Lovany tamin'ny reniny zany. Mpitsapy sy mpifandray amin'ny tamin'ny fanahany reniny. Ie. Avelonareo fa nga maty ianao ry Adèle? Voalazanao ry Gabriel. De mbola tsy maty Nadia de mandehana vonjeo aingana izy. Aiza no misy azy? Ao ambony eo. Aingana ianao e. Ka aiza amindreo tefitra be de be reto no misy azy? Gabriel, vonjeo e. Vonjeo. Tena misy miantso vonjeo zany a. Nadia angamba. Ary avery amin'ny sinery zany feo zany. Andraso aloha tena ato mihitsy. Andraso aloha raisiko tika pahitika. De ho daboako mafy amin'ity ny varavarana mba hivo. Isa roa telo. Zay. Teny Nadia marina io tadiavin'ny giovonoiny. Ary aleo asiko amin'ny tika pahitika iny ny lale mpamon'olo tia. Saika maty aratara kely ianao. Ary to tsy nitsika etsony izy zany Nadia. Ka torana fotsiny io. Mbola mitempo ny fony. Ka avy aloha ampio ary batazy eto ambony fandrineta e. Ary. Ao. Zay. De meo akely aloha zafady ary io tady io matorako ny tongony sy ny tanany. Atao fatomaty mihitsy ty amizay tsy afaka hanetsiketsika etsony. Daso. Zay. Ary andao hidinany ambany amizay. Aiza le zavatra nalainao Nadia? Ty aposiko ty. Ndao ary. Ao ary. Ao iambosony amizay e. Oe. Fa manina anao Nadia atao mihintsitsinitra be. Nadia tena tsy mamaly ahy anao zany. Andrasa soloko aloha ty ka. Zay. Gabriel, aza esorina fa avelao ipetakeo. Ianao aza atao tena tsemboka sy asatra be ny ambozona an'iny tsy oasorina ve? Apetrao fa tsy maninona. Raha te hanampy ahy ianao de miaraka sika mitazona an'ity vato ty. Amizay iara hita zay miseho eto sika. Ay, avonina tsara ka. Ao ary, ao Nadia. José loza vaingany ianao e. Fa misy inona ary ty anà? Feno fokon'olona milanja langilangy sy fiadiana maro isan-karazany any ao velany ao e. Betsaka efa eto ambaravarana trareo. Zany ve? Ino no ataontsika amin'izany? Tsy neken'ny fiarahamonina ny fiarahantsika sy ny fifankatiavantsika e. Mbola mpanavakava bolokoditra no leto sady tena nankafian'i Roberto vadinao izy ireo ka tsy nanaiky ny fiarahantsika e. Everiny angamba fa sika no namonan'i Roberto mba ahafahantsika miaraka mikalalahany. Tsy marina zany satria efa olomody any Roberto e. Tena fahafatesana ara-boajanahary na lasazy fa tsy hoe ny vonoana akory. Asika tena mifankatiry José
ary tsy isy asakana antsika amin'izany. Enona hatramin'ny fahafatesana aza ny afarany. Reste tripletan Roberto ty bala roa no ao ho antsika roa io. Tifiro de mamono teny ianao avy eo. Sa tianao no viravrandreo eto? Titiana, sody tsy mety. Angiana, tifiro ao fa efa tafiditra ny ery zareo Any akoatritsika miona. Veloma. Any akoatra miona ary malalako veloma. Oay. Tena maty Titiana. Anjarako zany zao. Aza matahotra fa iaonsika raha avako. Andray, to tsy mety mipoka ty. Loza, tena loza. Nifokon'olona nreto nefa efa tafiditra. Lanitro, daviko, hitsaka, veliko bay, maty marina, maharatra mafy, ary tena tsy namelan'ireo fokon'olona mihitsy raha tsy maty. Loza, ary tao finosiny amin'le tapi. Io fa mbola nisy nitifitra ihany, zay. Ary tsy nihetsika tsony. Maty, tena maty io. Oay, tena misy lakolosy maneno ambombe folora arina lefa mataranandro. Gabriela, ezory amin'izay ny tananao. Ezory Eny, zay. Atsemboka be ianao ry Nadia. Ka ahoana? Hitanao daholo ny zavatra hitako rehetra? Hitako ry Nadia. Mazava ny tantarany. Tapitra amin'ny 12 alina ny amin'izy ireo zany Ary mandeha ve zany zao efa mataranandro io? Le vao namboarina teo? Ie. Ary to mandeha izy zany amin'ny 7 ora maraina sa hariva Tena tsy fantatra tsony Ny any ivelany tsy maheno antsika ato angambako. Sika koa tsy mahafantatra na maraina na hariva ny andro. Izanjo. Ka andao atao izay voanato ry Gabriela. Inona nefa ny tsy efa nataontsika teo fa tsy mihotsina koa ange ty varavarana mitirina jereko. Adèle, mety hitanao ve ny voanato? Ampio zahay. Tsy afaka manampy anareo Za koa ne efa voafatotra ato ny fanahiko miaraka amin'ny Josesy Titiana. Maheno tsara saingy tsy hitako ianao ry Adèle. Inona tsara ny tianao lazainy Zao 10 taona lasa zay no nihidy tato i Josesy Titiana. Niampy ary mbola mety hiampy anareo koa. Zao raha tsy misy raha latsaka na olona ray maty ato, tsy avitra ny fanahanay telo reo. Tena tsy mazava amiko mihitsy. Adinao anga ny voalazan'ny reninao sy Tina. Adinao fe zany ry Nadia. Mpamono olona sika rehetra. Tsy sendrasendra na tonga avantsika teto akory. Ny azoko lazaina de tsy maintsy misy ray aminareo telo tsy maintsy misy maty. Zay vao ifaran'izao tantara zao. Andao hitady vaholana fa ry Nadia. Ary mba anakaiza moa itiana lazainao na ny fanahany aza tsy hitanao akory raha maty izy ko. Tsy fantatro ry Gabriela. Andao vakina ny varavarana ivoany. Eto ny azo sy mibaramina makina ny fitaratra. Andao aingana. Lanitro, zay marina. Tsy mihotsina koa ange reto izy ry Nadia Za koa aza mba gagako. Toro baramina sy fiasana vibe indray ary mipodika sy mibiloka be. Tena. Tsy misy hevitra ty fa aleo mitady hevitra hafa tsika ka marina. Avelao aho any ambony hitady hevitra hafa ka eo ihany aloha ianao. Ka mandeha anaingana ary. Atao vaingana fa mandenga ny ora sy ny fotoana ry Nadia Adèle, inona no azonao anampiana anay Tsy fantatro. Ny any azoko lazaina de zao raha vao midifiny amin'ny 12 ora alina de vita avokoa ny aminareo rehetra. Tandremo iorinanao io, tandremo. Mirediredy sa manofo mahita ny Adèle lefa maty Tena nainy aly ianao de tsy voa Andray, vao vatao angano tady. Eniko avokoa ny zavatra rehetra. Manangatra ny trano, mifono maty rehetra. Tandre mihetsika mahery Poleto ty amiko ty. Bala roa sisano ato. Maty ko nefa tsy misanga Tena tsy misy mety avokoa zay atao rehetra De sanatria ve hijinja ny vokatry ny vonolana nataonao izay Za moa namono ny Sam. Tsy fananiko nefa. Inady andray namono ny reniny. Tsy fidiny azy koa nefa zany fa fagnatahan'ny reniny taminy no izy nijaly loatra. Raha i Adèle sy indray nanao fanahinina namono ny zaka. Noho izany izy aminay raha ny tokony ho tavela. Tokony ho tafavoaka ny sasany aminareo ry Gabriela. Za koa ane ka gadra ato
tsy mandra-piadanana fanahako raha tsy mahita vahaolana nareo roa. Ampio asy ny tenanareo hoe Adelina aiza ianao teo? To tsy mety mahita anao a ieniko aniny feonao e. Tsy hitako izay atao ny tenanay tsy avotray. Ahoana raha no anampinay anao kosa e? vonjeo aingana fa tratra ny gingina dia e. Mandeha ny kakaingana sady mandeha ny lera aingana. Ho aiza ianao zany Gabriela? Mpahamono olo lehilahy. Avy anao izy avy anao izy. Raha vao metsika mahery eo de vita. Araingana midiny anao. Aleo lo sotoniko eo amin'ity sao mitsoka. Zay. Elaza metsika eo alohan'ny famataranandro be io. Tena mitsaka be ny zany. Avy. Hoy. Miorooro ny trano ha. Tsy metsika lahy ninina mitrandro eo Landro faratra be mipoaka vaky mihitsy ny tafitrano. Tena manay aso sanatria latsa ny faratra eo i Gabriel io. Tsy efa niteny tam'lahy tsy etsika mihitsy akory. Andriamanitro, Gabriel, tena vovy ianao e. Voalina dia nandalo tamin'ny soko mibala. Tena maratra e. Mbola misy bala ray ity ato a. Vao manao fetsika hafahafa eo koa de vita. Mipetraho amin'ny tohatra eo. Miandro ny fotoana ansika sisa. Tena saika maty ny anjanany mivaratra teo amin'ny tafitrano raha tsy nahy niala. Tsy mijanona mihitsy ny miorina sy ny tselatra mivaratra e. Hoy, misy oro-tany koa zany ko. Tena iroda n'ity trano ty raha izao no toy a. Gabriel, mandeha ny famataranandro e. Amby 12 ora latsaka fifany zao. Misy tianao atao sy lazaina angarina dia. Rivotra be havaizana izy zany. Fa izy reto tamy reto. Tompotrano. Vaiza nidira mba hivoahana koa e. Tina, Iadel. Iadel. Angamo tsy maty ianao ry Adel. Ny tanako mihitsy angeny namono anao e. Marina zany. Saingy ny fanahy tsy mety maty e. Mbola migadra koa aza fa tsy mandra-piadanana. Nadia, sady mahita ny Adelina no mahita ny Tina. Ary za veny tsy mahita tsara sa ny sarinao io amin'ny famataranandro Tina mo. Voalazanao. Fa hoana e, atoroy anay ny lalana mivoaka e. Ny andro foana sika. 70 taona androany ny andrasanay zao andro an'io zao. Efa mifatotra eo anao raha matoa. Anatona ny tompotrano a. Okendaiko ianao raha tsy manoro ny lalana mivoaka. Gaiga lavikia, amono lolo, olona efa maty. Ohatray. To mandeha fotsiny zany tanako zany. Aiza lahy e, inona ny lahy. Fanararotra tsy. Tena vao maika na ndera be le nandalovany bala. Fanina zany. Mandro soe lahy angana. Avy manatona ty manakaiky any Nadiala. Zay indrindra. Gabriel, nanahoana ianao teo? Mbola fanina Nadia amin'ny firy. Ny rivotra tsy mijanona mihitsy, ny orona koa vao maika mirotsaka be. Latsaka folony amin'ny 12 ora e. Kely sisa. Mamomoramora ny tady afa tandremo. Aza mihetsika mahery loatra aloha sao tsy karina eo any. Ela be loatra zany fiandrasany zany ka. Tsy androko tsony e. Mila mitifitra. Adely lefa maty. Ity nako miangatra. Noho izany de Gabriel na ny ady any tsy maintsy maty zany. Ina ady asay Gabriel no vonoko. Gabriel efa faty satria efa maratra be any. Noho izany de na ady azany no ajedako. Za sisa ny tokony tafavoaka. Palaray sisa. Ny satelo a de ho faty ianao ry Nadia. Isa, roa, telo. Oi, saika maty a. Misotra anao ry Tina. Anjaranareo sisa ny manavy teny e. Miovotra kely de ivon varavarana. Oi, loza fa mirodana amin'ny biriky ery ambony ery. Mienjera daholo ny entana. Andao aingana anatona ny varavarana Nadia. Aingana anao a. Tandremo fa igisy ny kibay ty tamin'ny manatona antsika ty. Tsiro Gabriel, tsy maintsy tafavoaka miaraka sika na maty miaraka ato. Zay mihitsy e, maty miaraka ato nareo. Opotehako amin'ity ny lohanao ry Nadia. Aingana ry Nadia.
tarito miovitrofotra be le famantaranandro lehibe oay tena ianjera io tsy girery no voato fa isika ihany koa ao atambaro ny heriny ao atambaro ny heriny io fa nisokatra le varavarana angany zay fa voatsindry gi mantsira aingana am'izay fa ikatony io aingana adelina vonjeo ahy mitady itsindrona ty amiko io egi lehibe amin'ny famantaranandro io vonjeo re miala tsindry gia miala tsindry tsy afaka mamonjy anao ny fahafatesanao aza no ahavonjy anay adelina io fa latsaka le tsy valakazo eo ambon'le famantaranandro zay so ihany fa tavavoaka somatantsika na dia raparapa sy manadratra zay tsy manina zany maty loza marina nity mafy ny akarapoka le varavarana oay zany fa maneno le famantaranandro be andao iantso ambulance etsy amin'ny republifone ry loha andao aingana ry aingana nadia tsy mahatsangana ako voan'le azony kapohany giana teo any ahy adelina mafy ianao adelina maty ahy maty ahy velo margia midy mandrakizay ato ianao raha tsy hoe misy tonga ndrainga afaka Gabriela hitanao ve nitako e hitako tsara nadia ny reniko velahy iny mikopakopa tanana iny isamy male aoriana io Adèle Sizy iny ka le hoe zaka novononginy itinasy izy moa José le mpanampy maty novonoana tao anaty tapia 70 taona lasa zay novonon'ireo fokon'olona misaotra betsaka veloma mandra-piona misaotra anareo koa lasa zareo tsy no zavatra nenantsika ny olona raha hitantarana azao kosa angambany na dia iny ny ambulance fa tamby Gabriel efa tena tsy androko ny alana eto seriany ety trano ty toy ireny tsy nisy ninina ny trango ireny akory teto natolotry ny radio Don Bosco anareo teo nolalaoviny Oly Fredline Iary Niravo miaraka amin'ny Rakoto Faly Bruno nandray feo sy nana tontosa tovy razana mamonjy